Makasika ny fifamoivoizana sy ny fitanterana kosa indray ny tsy fitandreman'ny mpamily amin'ny fampiasana ny fiarakodia sy ny moto eny amin'ny toerana manamorona ny sekoly no isan'ny mahatonga ny lozam-pifamoivoizana ka mitarika hatrany amin'ny faratrana eny ka mety hahatonga hatrany amin'ny famoizana ainankizy mihitsy aza io mo no lohahevitra novoizina nandritra ny herinandro ho an'ny arlozan'ny fifamoivoizana ny tanterahana nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Tsy manana toe-tsaina mitandrina manoloana ireo ankizy miampita, ireo mpampiasa ny lalana, na ho an'ny mpamily fiarakodia izany, na ho an'ireo mpamily moto, araka ny fanamariana nentiny talain'ny fitanterana eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany, ny fitanterana ary ny famantarana ny toetr'andro androany. Izy izay nanaitra ny sainy rehetra amin'ny tokony sy ny fanajana ny ankizy mba hiarovana amin'ny mety sy ny lozam-pifamoivoizana. Ankoatr'io, ireo sekoly rehetra dia tokony isy ireo famantarana samihafa mba ahafahana manara-maso ireo ankizy rehefa miampita. Fanao mazava hoe miena ny hafanyanam-pandeha nao famantara misy an'ilay sarana ankizy mifampitantana sarana olona mifampitantana olon-dehibe mitantana ankizy. Iny zany ny école rehetra tokony misy an'io. Zay zao no apetraka izay. Apetraka izay zavatra amin'ny école tokony misy fitana passage protégé. Ary fanampianarana an'ireo ankizy ireo zany ny école zany tokony mianana mpampipita ankizy. Zay école amoron-dalana vao mivoaka amin'ny arabe tonga dia mipita efa napetraka daholo zany. Apetraka daholo zany ary hitanareo tsara ao anatin'ilay kit nomeny totanina fa misy an'ilay panneau soro eny ao anatiny ilay panneau kely ampiasaina amin'ny tanana. Ao anatiny daholo zany dia ho ampiarana daholo zay zavatra. Zany fiampianarana. Raha natomboka ny 4 Mey teo dia ny farana androany ny hetsika herinandro ny arlozan'ny fifamoivoizana ka lohahevitra ny safidiana hoe arovy ny ain'ny ankizy amin'ny lozam-pifamoivoizana. Izay raha teo no hevitra voizina ao anatin'ny déclaration nataon'ireo ankizy izay nosoniavina androany. Nisy ny diabe notarihan'ny tompon'andraiki-panjakana niaraka tamin'ireo mpiara-miombonando ka niainga teo amin'ny lycée Rabert Velo Analakely ary nipaka teo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Nandritra ity hetsika ity, nisy ny fanentanana natao tamin'ny sekoly 5 teto Andrenivohitra izay nosafidiana manokana noho izy ireo miorina tsy manalavitra amin'ny arabe ary ilana fitandremana mafy ho an'ny ankizy.